ato anatin'ny patrouille côté Tselatra mizao taona izao isika manaraka ny fandaharana fiarovam-pirenena miaraka tovovavy sy tombokilahy mazava ho azy araka ny fahitantsika azy izao dia anaraka fanadihadiana isika mahakasika ny tafika an-dranomasina malagasy indrindra fa ny asan'izy ireo ao anatin'ny fiarovana ny nosin-drazantsika ny fanaraha-maso ireo zavatra maro tsy ara-dalàna mivezivezy eo anivon'izany setry ny ranomasina izany izay no mpanany fanadihadiantsika fa ankoatr'izay fantaro ihany koa fa manana ny anjara asany manokana ihany koa ny tafika an-dranomasina avy eo anivon'ny desambra izany hoe ny desambra RFI teo aloha izay fa lasa desambra manana fizay marainy commando ihany koa isika ao anaty izany rehetrarehetra izany handao azy. Fiarovana ny faridranomasiny Madagasikara amin'ireo ambana rehetra mety hitranga ny fiambenana sy fanaraha-maso ireo mpijirika na ireo tsolatsambo izay tsy voatery avy any ivelany ihany fa mety ihany koa ny avy eto an-toerana. Eo ihany koa ireo izay manao asa tsokisoko tsy nahazo alalana toy ny fitaterana entana na olona. Fiarovana ny fananana sy ny tontolo iainana an-dranomasina izay raha fitinina ny anjara asa ny tafika an-dranomasina malagasy izay manana etamajoro manokana ny tafika an-dranomasina ao anatin'izao fanavaozan-dravitra izao. Ny etamajoro izay mibaiko ny bazy naval amin'ny raka-taony indrindra amin'ny fanetsehana ireo sambo. Ny etamajoro ny tafika an-dranomasina no ivitoerana fibaikona sy fanaraha-maso ny tafika an-dranomasina eran'ny Madagasikara. Izany hoe mibaiko rehetra azo ny sambo eny amin'ny tafika an-dranomasina sy ny terehetra eny amin'ny sisiny any dia miainga avy ato amin'ny etamajoro ny tafika an-dranomasina. Rehefa mahazo ny baiko anao iraka ny tafika an-dranomasina avy any amin'ny etamajoro des armées dia manomana ny etamajoro ny tafika an-dranomasina manomana baiko koa mampitana any amin'ireo unité voakasika izany opération izany. Rehefa manomana an'izany dia betsaka ny zavatra atao. Anisan'izany ny fangalana ny atotam-baovao rehetra hoentin'izy ireo mamita ny iraka eny an-dranomasina satria raha mandeha manao iraka izy ireo manao patrouille amin'ny an-dranomasina eny raha tsy manana vaovao izy dia ohatran'ny manao patrouille an-javany fotsiny izany. Ka izahay eto amin'ny etamajoro ny tafika an-dranomasina izany manangona an'izay vaovao izay amin'ny alalan'ny source rehetra izay azonay trandrana rehetra da anisan'izany ohatra ny avy any amin'ny CFIM. Marina tsara fa tsy eny an-dranomasina fotsiny no manarany tafika an-dranomasina iraka fa misy any deuxième bima koa izay alefa koa manao iraka manara-masony sisy tany sisy ranomasitsika. Zava-dehibe anankiray amin'ny asan'ny etamajoro ny tafika an-dranomasina zany dia manao ny préparation logistique rehetra hoentin'ireny sambo reny mamita ny iraka. Marina fa araka ny fantatsika koa dia midadasika be ny faridranomasina Madagasikara. Nefa par rapport amin'izany faridranomasina zany dia kely ny fitaovana ampiasaintsika. Amin'izay fitaovana kely izay nefa dia miezaka hatrany ny etamajoro ny tafika an-dranomasina manatratra ny tanjony ametrahany ny fandriam-pahalemana sy filaminana eny an-dranomasina. Itsan-daniny dia ato amin'ny etamajoro ny tafika an-dranomasina koa dia manara-maso isan'andro 24 heures sur 24 ny trafika rehetra manodidina ny Madagasikara eny an-dranomasina eny amin'ny alalan'ny plateforme izay ampiasainay ato amin'ny centrale opérationnel zany dia ny Civision zany amin'ny alalan'ny satellite zany. Izay ahafahantsika mamantatra ny sambo rehetra manodidina ny Madagasikara mivezivezy manodidina ny Madagasikara raha manana an'le AIS zany signal AIS. Dia manaraka an'izay koa moa fantatsika tsara fa ny asan'ny ranomasina tsy vita moramora fa mila fandavan-tena ary mafy satria tsy mitovy amin'ny tentenety ianao milamina tsara ny tany tsy mihetsika fa ny an-dranomasina kosa dia mihetsikatsika foana io ranomasina io ary mila fahazarana ary mila fandavan-tena zay vao afaka miasa ny an-dranomasina eny. Araka ny fantsindravitra koa moa zany dia manana andraikitra lehibe koa ny tafika ny etamajoro ny tafika an-dranomasina anomana ametraka ny paikady fanomanana an'ireo miaramila tatsambo ireo anao ny iraka eny an-dranomasina. Misy dingana roa no fanomanana atao an'ireo tafika an-dranomasina olona ny tafika an-dranomasina ireo dia voalohany indrindra amin'ny mahatatsambo azy dia mila mahay
mamatotra tsara mety tsara ny fanamorina sambo zany a ny miaramila ny tafiky an-dranomasina. Manaraka an'izay koa faharoa dia mahamiaramila azy a dia mila mahay koa mafantatra tsara koa ny ady rehetra atao eny an-dranomasina. Tena ndraikitra anay ato moa zany dia manara-maso à distance amin'ny alalan'ny plateforme Civision na Exatfert ny fandehanany sambo eny ambony ranomasina. En temps réel zany zay amin'ny contact amin'izareo foana rehefa misy mission ataon'izareo anaovana compte rendu amin'ny lehibe mahakasika ny mouvement sy ny zava-misy rehetrarehetra eny an-dranomasina. Ety Antsiranana no misy ny toby famahara ny tafika an-dranomasina na ny base navale izay tena miantsoroka ireo iraka maro lafy, indrindra manofana sy mamolavola ireo miaramila tsotra ho lasa tatsambo ny tafika an-dranomasina. Mazava ho azy fa miantoka sy mamolavola ny fanatanterahana ireo iraka ataony tafika an-dranomasina noho izany ny base navale. Ny andraikitry ny base navale t'Antsiranana dia mizara telo mazava tsara. Ny voalohany amin'izay dia ny administration ny personnel ato amin'ny base navale zany no mikirakira ny atotan-taratasy rehetrarehetra mahakasika ny maramila. Ny faharoa izay anisan'ny tena mahatobo ny toby dia ny ataontsika hoe ny fikarakarana sy ny fikojakojana ny sambo. Eo amin'ny atao hoe entretien ny logistique zany. Ato amin'ny base no manomana ny sambo teknika sy ara-logistique ahafahany manatanteraka ireo iraka any an-dranomasina. Zany hoe ato amin'ny base zany misy an'ireo atelier, misy an'ireo spécialité isan-karazany mikirakira ara-teknika an'ireo sambo ireo izay andraikitra goavana amin'ny base. Ary ny fahatelo dia eo amin'ny resaka entraînement ny personnel izay avako kely amin'ny resaka formation fa ny entraînement zany olona efa manana an'ilay tsaikefa izy fa mizatra mamerimberina an'ireo mety tranga mety iseho eny an-dranomasina eny amin'ny fotoana isehon'izay tranga izay dia olona efa manana tsaikefa, olona efa mahalala tsara ny tokony atao daholo no miatsehatra amin'ny asa fa tsy sanatren'izany hoe eny vao andeha anandrana n'ilay asa ka andraikitra lehibe atao amin'ny base ny fanomanana an'ireo tatsambo ireo amin'izay zatra rehetra mety hitany any an-dranomasina. Fiampenana sy asan'ireo tafika an-dranomasina rehefa mamita iraka eny ambony sambo, izay kosa no votoaty ny fandaharantsika. Fantaro fa manana sambo patrouilleur côtier tselatra sy patrouilleur côtier malaky mirefy 4 metatra isika. Eo ihany koa ny remorqueur trozona izay manana alava 3 metatra. Misy ihany koa ny vedety aingam-pandeha ampiasain'ireo détachement toy ny Nosy-Be, Sainte-Marie, Mahajanga ary Taolagnaro. Toy ny eny anivo ny toby miaramila rehetra manaja ny fomba amampanao miaramila ireo tatsambo eo anivon'ny tafika an-dranomasina na an-tanety zany na an-dranomasina. Atomboka amin'ny appel. Effectif théorique 38, absent 8, présent 30, disponible 14, 16 sur le rang. Auka! Ask! Ok! Tiens! Effectif théorique 38, absent 8, présent 30, disponible 14, andarana 16. Andeda Nutsara, Auka! Nutsara, c'est at! Filasan, Auk! Salam Adjab! Ya, si zavatra particulier, entretien courant, amin'ny côté machine jereviny groupetsika efa vita visite izy io dia efa identifier ny souci e tokony vitatsika amin'ny herinandro ity izy io. Ny service pont jereviny verifier ny maraziny sambo dia jereviny partie tokony pikena sy atao peinture. Ankoatran'izay jerevy zay zavatra rehetrarehetra partie consommable de nouveau zay zavatra tokony atao demande
concerné le consommable. Aoka je atsy amin'ny valora kosa ny fampiakaratsaina rehefa antanety. Raha toka ny fipisahany masoandro sy ny fiafarany masoandro no fampiakarana sy fampidinana azy rehefa eny an-dranomasina. Manana fomba mampanao soatoavina mampiavaka azy ihany koa ny tafika an-dranomasina. Ohatra, ny sur le bord, fandraisana sy fanomezam-boninahitra manokana atao amin'ireo manam-boninahitra rehefa hiditra ny sambo, indrindra rehefa ny komandin'ny sambo no hiakatra ao anatin'ny sambo aoriana ny fananganan-tsaina. Sur le bord! Le commandant monte à bord. Toy izany ihany koa ny pavillon ampiakarina rehefa mandray ireo olona ambony, karakaraky ny olona raisina ny alava ny kururioka maneno. Tsy azo atao ambanin-javatra, zava-dehibe ny fiomanana rehefa andeha mitahiraka, ny fijerena ireo milina sy ny manodidina, ny fanamboarana ireo simba. Tsy maintsy mila fiomanana noho izany ny fiaingana ho an'ny sambo, fa tsy toy ny fiara rehefa te handeha dia afaka mandeha avy hatrany. Misy fanatsaky tapaka. Ity no dia miconfectionné-tsika any amin'ny atelier any amin'ny Exane ity. Ty zany tonga dia tomate zany Tasomany amin'ny Ty tsy misy an'ity pilier de ciselement iary amin'ny oroboro dia amin'ny tisiny amin'ny tapaka le izy. Ity le dessin an'ity izy ty. Fa mba afaka vérifianao dia mettre fotsiny mila tena hoe vérifier hoe sisy marina. Izy ty fotsiny amina zany hoe ty zany ngadamo ty zany vakeo aky. Okey zany matiry efa ny ty. Ity no ataonareo ihany aloha référence atao zay raha ohatra hoe zay no afaka manomoramora film musulman. Boty zany raha rifesina tokony vita zavatra maro be ty 36 le zavatra zany fona ihany campo. La façon de dire la main. C'est là qui va faire. C'est là facile ça. Qui est là pour qui va dire là. Efa izy ty zany rô tena raha pitira ohatra hoe ivan tiana nambarana Ora enina hatramin'ny 12 farafahakeliny ny délai d'appareillage na ny fiomanana. Manana teny fampiasany ihany koa ireo tatsambo toy ny teny frantsay na mety teny anglisy ifampiresahana, eo ihany koa ireo voambolana manokana toy ny hoe tribord, babord, appareillage sy ny sisa na ny fiangana rehefa vonona ny équipage.
Eto isika dia anaraka patrouille nivoahana ny faridranomasina ny tsiranana ambadiky ny vavalapasy. Ny patrouille moa na koa fisafona dia araky ny azo mitafika an-dranomasina izay omena ny sambo mpiady. Misy iraka efa voatondro voamarika tsara amina toerana efa voafetra ka mandeha mijery ny zava-misy marina amin'ireny toerana ireny. Misy koa iraka tsy voafaritra fa manatanteraka fitsiriana amin'ny faridranomasina malagasy ka izay rehetra tsy fanarahan-dalàna mitranga amin'ireny toerana ireny dia andraisana andraikitra. Zahay moa miara-miasa amina fohy be maro eo ny makasika ny fizarana ny vaovao amin'ny tontolo an-dranomasina, eo koa eo anivon'ny mpandrindra ny fifamoivozana an-dranomasina na ny APMF ka raha mahazo vaovao avy amin'ireny dia manatanteraka iraka voatondro. Fa eo andaniny koa dia efa misy tetiandro izay omaniny tafika an-dranomasina anatanterahana fisafona izay efa voalamina melo amin'ny ankapobeny tsy azo lazaina asa mora ny manao fisafona kanefa vita tsara, vitany gasy ary misy vehivavy koa moa zany ataon'ny tafika malagasy ahitantsika hoe tsy mahasarotra loatra azy zay fa mila voaofana tsara sy vonona tsara raha anatanteraka ny iraka. Eny ambony ranomasina eny dia miaina toy ny olona rehetra ireo ekipage anatin'ny sambo. Vao maraina ohatra dia misy ilay antsoina hoe branle-bas famoazana amin'ny nora maraina. Branle-bas. Mbola tsara maraindraina ekipage ny telatra. Araka ny zava-misy position antsika ato dia ty amin'ny chette nautique nord-ouest ny bande de Levon. Tsara ny andro, mibalika ny masoandro. Nébulosité ato 3/8, visibilité bonne, mer 1. Tsika zao dia ty amin'ny vent arrière, c'est amin'ny vent de nord-ouest. Araka ny estimation dia tokony miditra nosy be tsika afaka 3 heures du temps. Bonne journée équipage diable. Branle-bas. Aorin'izay ny sakafo.
mbola ato anatin'ny patrouilleur tselatra isika amin'izao fotoana izao a manaraka ny fiainan'ny ireo tatsambo eo anivon'ny tafika an-dranomasina malagasy araka ny ahitantsika zao dia miaina toy ny fiainana andavanandro izy ireo a ao anatin'ny fanatanterahana ny hiraka izay tanterahana izy ireo eo amin'izay setriny fametrahana ny fandriampahalemana an-dranomasina izay zao tazantsika zao zany izy ireo a misakafo maraina rehefa mandeha mamita hiraka ireny. Misy ihany koa ny fiaraha-misakafo anisan'ny manamboninahitra ary omen-kady zatrany ny commande ny sambo. Bureau de deuxième classe, c'est la Jean-Christophe, commandant et civil. C'est le commandant. Merci. Bon appétit, c'est Rehefa toy izao dia tsy mijanona amin'ny patrouille ihany ny tafika an-dranomasina fa sady manao fanazarantena amin'ny tifitra. Numéro 5. Barre 5 à droite. Devant la barre. Devant la barre. La barre est à 0. Bien. Faites en direction à droite. Ici, direction à droite. Allez, parfait. Cette année, tout ça, il y a beaucoup de places. Ok, reçu. Mifameno miara-miasa amin'izy ireo ny 2e bataillon infanterie des marines na ny 2e pima izay manana radio ny fusée marin commando. Ny fusée marin commando dia azo atsona amin'izay endriky ny ambana rehetrarehetra misy eto Madagasikara na ambana tanety na ambana an-dranomasina dia azo atsona foana ny 2e bataillon d'infanterie de marine. Amin'ny ankapobeny dia ny iraka no tena niova eny an-dranomasina na eny amin'ny andrano renirano no tena sehatra hiasan'ny 2e pima miaramila ny 2e pima ka vao maika mafy kokoa izy amin'izao fanovandavitra zao satria raha ny sisin-drano ny moron-dranomasina moron-tsiraky Madagasikara no tena niasana amin'izao dia manao asa
eny ambony ranomasina ny lavitra eny a eny anaty sambo miaro ny mpiantsambo miaramila ny deuxième bima anakaiky a zany hoe fanindran-dalana ny tompam-pamarana misy ny bana sy ny toby deuxième bima izay zany dia manasongadina ny fiarah-miasa akaiky matotra satria iraka amin'ny famena no iandraketana. Manao ny fitsiriana manangom-baovao manara-maso sy ny manodidina indrindra ny eny amin'ny torapasika ny deuxième bima matetika izy ireo no mampiasa zodiac manafaingana ny asa.
mora ny sedra iainan'ireo tatsambo anivon'ny tafika an-dranomasina rehefa toy izao. Iara-malala radio ny fitsoka ny varatraza izay mampiavaka n'Antsiranana. Antony mahatsara ny ananana sy ampiasana sambo lehibe. Andeu amizay izy dia misy kely. Jerena raha ohatra ka hoe ana fa mety tsy possible ihany koa zany arô zay ato somary misekiseky tsara mihitsy. Manodidina ny faridranomasiny Madagasikara no anaovany tafika an-dranomasina patrouille. Afaka manao ravitaillement ihany koa izy ireo eny am-pandehanana eny, toy ny sakafo na mety solika. Toy izany ihany koa ny fitsaboana raha sendra misy trangana tsy fahasalamana. Rehefa avy nasamboaravoarany onza sy natopatopa ny rivo mahery ny ekipage dia mamonjy toerana iray eny ampovoan-drano mandatsaka vatofantsika. Io ilay antsoina hoe mouillage, fakana aina ary efa fomba amam-panaon'izy ireo ny miara-mihinana hazan-drano. Fiaraha-misakafo izay sady manamafy hatrany ny firaisan-kina. Maro ireo tanora liana amin'ny asany tatsambo lasta tafika an-dranomasina. Miaraka amintsika eto indray amin'izao fotoana izao matelo deuxième classe Bomera manahoana amin'ny ankapobeny ny fiampiananao zany hoe miaina ao anivon'ny tafika an-dranomasina malagasy. Miavoaka kely izy amin'ny lafiny hafa satria an-dranomasina ny tena fiainana. Safidy mihitsy ve zany nandeha aty amin'ny tafika an-dranomasina? Safidy ka safidy ny tafika an-dranomasina satria ity zany ny ahafahantsika niaro ny tanindrazantsika. Manahoana zany hoe ny fiainanao an'ilay voalohany hoe niditra tao anaty sambo, nandeha teny amin'ny ranomasina tety, nanahoana fitaitenana sy ohatr'izany? Any fanentenana aloha tsy maintsy misy fa io zany vita foana io raha atao dia izy aloha somary sarotsarotra ihany noho le antegna zany tsy dia niaigna tamina rano fa tany amin'ny armée de terre aloha fa rangazé aty amin'ny Bana dia niainana aloha izy dia nianarana ny lomano dia tafiditra ato amin'ny Troza dia tato aloha niaina dia nampianarana tato ato moa misy fampianarana isanandro na fomba fiainana miaramila zany na via bord na fiainana ato anatin'le marine zany misy fiainana hafa kely zany mahasamy hafa ny terre sy ny marine. Manahoana zany la via bord zany ny ambiance rehetra amin'ny ankapobeny? Ny ambiance aloha misy na ny asa tsara, ny ambiance ny mpiara-miasa fandray tsara, tsy
dia misy amerdement fa asa ihany atao eto hoe eto zany tsisy amerdement fa asa ihany ny antony inona zao ny tena anjara asanao atao anatin'ny sambotrosiny ay ny anjara asako apprenti mécanicien eny ambony ranomasina eny mipetraka hatrany ny fanajana ny fomba amampanao ho an'ireo tatsambo eo anivon'ny tafika an-dranomasina. Tsy mifidy fotoana na andro na alina na ao anatin'ny andro ratsy rehefa ilaina dia manatanteraka ny asa fiarovana trany ny eo anivon'ny tafika an-dranomasina. Toy ity rahantsika ity zao amin'ny andro alina natazanana lakana kely anankiray izay mitondra mpandeha antsokosoko. Matetika dia miara-miasa toy izao ireo sambo eo anivon'ny bazy naval. Raha fehezina dia toy ny asa rehetra tsy mora saingy rehefa tiana dia vita hatrany ny asan'ireo tafika an-dranomasina malagasy. Ankoatra ny fiarovana ny fari-dranomasiny Madagasikara dia ao anatiny maizy programa ihany koa eo anivon'ny Oceana Indiana ny tafika an-dranomasina malagasy ao anatiny fiambenana ny fari-dranomasina izay. Noho izany afaka mivoaka ivelan'ny fari-dranomasiny Madagasikara ny tatsambo tafika an-dranomasina rehefa ilaina izany ao anatiny fametrahana ny sécurité maritime ity anivon'ny ranomasimbe indiana. Noeveriko fa narinanao ny nanaraka ny fiampiainan'ny tafika an-dranomasina malagasy izay nahitantsika eny koa nisy fahaiza-manaon'izy ireo indrindra fa ao anatin'ilay famotana iraka miambina sy miaro ny sisin-dranon'ny Madagasikara. Maromaro ireo naseho antsika isan'izany ohatra ny radio-témoin mera izay nampisehoan'izy ireo ny fahaiza-manaony manahoana izany hoe famatsiana eny ambony ranomasina eny toy izany ihany koa ny nahitantsika nireo fiarana tamin'ny zareo avy eo anivon'ny desambra ireo avy eo anivon'ny commando fizemarin commando izay efa manana ny fahaiza-manaony manokana eo amin'ny fanaraha-masina izany hoe manodidina ny sisin-dranomasina izany ary ny famonjena raha sendra misy maratra mandritra an'izany famotana iraka izany manaraka indray isika manao fanadidina hafa sy lalindalina kokoa mahakasika ny asan'ny tafika an-dranomasina malagasy.